Tselatra, vaovao tselatra, vaovao tselatra, vaovao tselatra. Nanome ultimatum 7 ora ny sitondrana ireo niara-nila misotro ronono. Nanome 7 ora amahana ny olana momba ny mpandoavana manontolo ilay antsoina hoe pécule, frais d'installation sy ny karama 10 volana ambiny ireo niara-nila misotro ronono ireo ka nitokona dia ny andalan-deha teto Antananarivo. Raika izany dia mitaky ny andoavana sy misy atakandro ireo niara-nila misotro ronono ireo ny andoavana izany pécule izany. Ratsy zany dia ho ampiakarin'izy ireo aty Antananarivo avokoa ireo niara-nila misotro ronono rehetra any amin'ny faritra ka ho enjana kokoa le fitakiana amin'izay fotoana izay. Efa nisy ny naoty navoakan'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa anio isaky ny 2 volana io pécule io. Izao anefa miova indray izany fa ny andry teto ho lampandrakana zay vao hisy indray samy fandoavana io pécule io. Ny mahagaga dia ireto minisitra mivoaka any ivelany miaraka amin'ny délégationna marobe izay tsy tsitsiana vola mihitsy kanefa kosa ireto miara-nila nahavita be tamin'ny firenena ireto io no mbo solo karamany amin'izao fahamperan'izao kanefa dia arirarira. Noho izany dia mindrika ohatra kosa mahomena ny karamany satria mitazana ireto minisitra sy ireo olona ao andapa mitavana vola be kanefa dia milaza tsy misy vola ho azy ireo. Tsy mangataka akory izy ireo fa ny fatsembohany ho izy ampirimasa amin'izao fahamperan'izao no vola takiny fa tsy mangataka ohatriny akory izy. Arahantsika ihany ny toyany. Ny marina 12 mois total an'io vola revendikena io droanay izy io dia namoaka note ny tato finance hoe alefa par bimestre zany le izy par 2 mois saky 2 mois zany pehena io vola io. Malheureusement tsy zay ny zavatra nisy fa rehefa miverina teny zay tamin'ny zoma tamin'ny 15 dia milaza fa hoe miandry loi de finance ndray zay. Tsy hoe kenay mihitsy hoe miandry loi de finance satria fa mivoaka le notaty le izy efa azonay le sombon-kely ary raha ny tena marina tokony pehena indray mandeha io fa tsy hoe tapatapahana potipotehana ohatran'io satria ao anatin'ny installationnay io zavatra io ka tsy tokony potipotehana ohatran'izany. Manimba le olona rehetrarehetra zany fa potipotehana ny zavatra ohatran'izany fa tokony mba peheny ray miaraka io. Manaraka zany tsy mahazo valy mahafapo mihitsy zay atreto. Makary zay vo ilikilika, makaty zay vo ilikilika. Ka zay mengavy zay hoe vahao le olana imedia vahao fa rehefa tsy voava io ho atsonay foana ny any amin'ny province any hiakatra dia farany teraka problème be ho an'ny zareo ary tsy maintsy izay moa ny afarany io rehefa tsy voava eo anatin'ny fotoana foy io farany zay 48 heures nangatanay 48 heures nangatanay tamin'io fa tomba 27 ora zay ihany nangatanay tamin'io. Dia zao ny garde du corps ny président Mikael miteny fa efa lasa io vola io efa lasany io nefa tsy azonay protocole garde du corps rapproché amin'ny président izy miteny aminareo zao aminay andao tikareo fa efa lasa io vola io tonga ty aminay aiza zany io vola io dia zay ny takina eto zay tsy hiala zany raha tsy mety aminareo le ro volana isaky le fotoana izy anefa zao fotoana mena lainga anefa tsy sady le izy raha banga be le izy le calcul tsy normal mihitsy le calcul Breaking news alert from Gassy Info. Stay tuned for the latest developments.
Mikasika an'ilay fitakiana nataon'ireo be antitra mikasika ny tampikarama na ny fisotrondronono. Izy io dia tsy ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana, ary izy io dia tsy zavatra hoe zon'izy ireo fa tamin'ny fotoan'ity dia nanome prima ny mpiasam-panjakana, ny fitondram-panjakana, dia nandray fanapa-kevitra koa ny eo anivon'ny fitondram-panjakana hoe mba hanome 3 volana ho an'ireo be antitra izay niasa tato amin'ny folo alin-dahy. Izay no nanomezana izy iny fa tsy droit akory izy iny. Ka raha ohatra ka misy ny zavatra tsy mazava dia aleo mifampiresaka eo anivon'ny ministeran'ny folo alin-dahy, satria ahafahanay manazava fa ny zavatra nomena teo dia prima 3 volana ho an'ireo miaramila misotro ronono na vita ny fanompom-pirenena teto amin'ny firenena. Breaking news alert from Gassy Info. Stay tuned for the latest developments.